ampifaliana indray ry havana malala no izy denantsika rehetra mpanaraka ity fanarana eto amin'ny MCTV ity monona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra ary ny fahatsaran'Andriamanitra tanteraka amintsika tsiraray avy dia tononona ny fahombiazana rehetra ho amin'ny fiainanao vanim-potoana izay tokony hitankatsika vanim-potoana androsoantsika ny vanim-potoana misy antsika amin'izao fotoana izao betsaka ny toejavatra mitranga ny olana izay hitan'ny maso renesin'ny sofina izay atrehantsika tsiraray avy no nivony tokantrano ny fiainanao manokana na fianaranao na ny fiainanao manokana mampitovy anao ohatra dia vanim-potoana tokony hitrakana le izay indrindra ny fampaherezantsika ny ten'Andriamanitra ato amin'ny salamo faraika amin'ny telopolo andininy fa efatra amin'ny roapolo mahereza areoka atanjaka ny fonareo dia anareo rehetra izay manantenan'i Jehovah mahereza aoka atanjaka ny fonareo zany hoe misy toejavatra mitranga zany amin'ny fiainantsika mampalemy ny fontsika io nefa ny ten'Andriamanitra miteny hoe ao apo ny voan'ny aina ozy izy ao ny mamelona antsika dia misy fotoana malemy fonao mety hoe vokatry ny fanilikiliana vokatry ny fanaovana tsinitsinina izay ataon'ny olona vokatry ny ratra ihany koa tamin'ny zavatra lasa teo amin'ny fiainanao fa androany ianao indrindra ny teneny ten'Andriamanitra ny toejavatra sarotra nanaovana hoe mahereza ianao mahereza ianao mahereza ianao aoka tanjaka ny fonao zany hoe tena mila manamboatra ny fontsika mila mitondra ny fontsika io eo anatrehan'Andriamanitra foana tsika tsiraray avy atonga ny fonao tena atanjaka hiatrika an'izao zavatra samihafa izao hiatrika ny fahasahiranana hiatrika ny ady sy ny toejavatra samihafa ao nivon'ny tokantrano tena mila matanjaka ny fontsika ry havana malala dia hoy izy hoe dia ianareo rehetra izay manantenan'i Jehovah raha mbola milo an'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra manantena an'Andriamanitra tsika ho antsika zany afatra zany mila mampatanjaka ny fontsika mahereza ampaherezo ny tenanao mila mitsaka ianao mila matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao tsy mila miraviravin-tanana fotoana tsy anaovana zany zao ry havana malala ny tamondrika foana dia hitomany afaka mitomany ianao fa tsy vahaolana ho amin'ny fiainantsika moavy mitomany afaka mety milatsaka ny ranomasonao fa tsy mitondra nininona amin'ny hoavitsika ny ranomaso na ny fitandrihana lava fa androany ianao indrindra no hitenena ny ten'Andriamanitra hoe mahereza areo ka tanjaka ny fonareo dia anareo rehetra izay manantenan'i Jehovah ry havana malala eto izay mpanompon'Andriamanitra hivavaka ao anao eto izay hitsodrano anao tena mila matanjaka ny fonao ry havana malala tena hoe amin'ny hoavy rehetra hivavaka ao anao zay tsy alanao ny tanan'Andriamanitra mifanahy masina pahery anao atonga anao mitsaka tsy atonga anao kivy tsy atonga anao hiraviravin-tanana tsy atonga anao hiabantaona amin'ny fanarahana an'Andriamanitra mandroso foantsika ry dia ilaza aminao zay izay manaraka ity fandarana eto amin'ny MCTV ity fa miady rehetra nanovanao ianao no voaka mpandesy farany satria mety hiteny aminao ny olona hoe iny tsisy ninona iny zero iny fa manomboka androany eo ny anankiray eo Jesosy Kristy zero zany ianao fa 10 raha eo Jesosy Kristy ry havana malala noho izany mahereza aoka tanjaka ny fonareo zay no ilaina vavaka ry havana malala ny fanahy masina ny ampahery anao hikasika ny fonao atonga anao hitraka indray atonga anao hibanja tadio fa Jesosy tsy manary anao zany eritreritsika zany ry havana malala na ny resegonda amin'ny fiainantsika tsy manary antsika zany Jesosy Kristy ary indrindra amin'ny fotoana ataperanao hoe atreto antenina tsy afaka manao nininona ntsony voafetra eo ny manomboka anao zavatra ny fiainanao Andriamanitra mitraka ry havana malala mitraka tsisy ninona vitantsika tsy azonao hovaina ny lasanao tsy azonao hovaina ny lasanao fa ny lasanao dia lasanao ary ny ten'Andriamanitra matoy teny amintsika hoe aza matsiaro lasana amin'ny sainany taloha ino anao zava-baovao tsy misy zavatra mifangaro amin'ny zavatra lasanao fa zavatra vaovao zay mbola tsy hitan'ny masonao na renesin'ny sofinao zany no manin'Andriamanitra anao ry havana malala arahako vavaka zany teny zany fa mino fa ianao zay manaraka izao fandarana izao dia hitsangana ianao ahery ianao tsy alaminao ny tanan'Andriamanitra ho asoavin'Andriamanitra ianao tena ho feno voninahitra Andriamanitra ianao ampandresy ianao amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra mahereza ry havana hivavaka isika raha iny mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mivavaka manokana ho an'ny rehetra izay manaraka izao fandarana izao mangataka tompo hitsotra ny tananao anangana ampahery
tena ameno mitsirara ihany fany masina ianao le pampahery tsara indrindra no anatahako ameno zikasika ary dia manonona fa ny amin'ny hoavy rehetra dia zay rehetra manaraka ity fandarana ity tsy maintsy mivoaka mpandresy farany tsy maintsy mivoaka mpandresy farany iseo ny voninahitra ao ho feno ny fiadananao izy ho feno ny fitsaranao izy ho feno ny fanambinanao izy andeha izy ary tsy hisaraka amin'ny mandrakizay ianao le mitondra azy ho amin'ny voninahitra ianao le manandratra ny fiainany dia misaotra betsaka Jesosy Kristy ao fa mino fa hiova ny fiainany tsiraray avy hitraka indray ny tsiraray avy ary animdia indray ny tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaova zavavaka izany amen.